Mbola hijanona eo amin'izay hitaranja baolina lavalava izay antsika mbola eo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray satria dia nandray lalao raisam-pirenena ihany koa antsika teo amin'izay sokajy zazavavy izay lalao baolina lavalava lalaovin'olona fito kosa indray izy ity na antsoina zareo hoe festival de rugby à 7 izay nandraisana ekipa vehivavy avy any Frantsa tafiditra ao anatin'ny fanomanantena ny ekipam-pirenena malagasy ho amin'ny fantsana amin'ny lalao olimpika ity fananana ity tany amin'ny larina fahadimy ny nisy ny frantsay tamin'ity fihaonana ity fa zareo 3FB kosa nandrobaka ny laharana voalohany. Fampiasana ihany koa ny an'ny vehivavy malagasy teo amin'ny lalao raisam-pirenena eo amin'ny lalaovin'olona fito kosa indray izy ity festival de rugby à 7 izay erahana amin'ny fédérationna niasa tamin'ny projet terrain melemo no nahafana nanatanteraka izao faninanana izao. Ekipa enina no nandray anjara tamin'ity faninanana ity izay nahitana ekipa vehivavy avy any Frantsa anankiray ary ny ekipa andrareo terrain melemo zany izay avy any Frantsa izay. Tonga teo amin'ny famaranana nefa ny 3FB sy ny Besarety ka zareo 3FB no nivoaka nandresy tamin'ny 4-7 laharana voalohany araka izany tamin'ity faninanana rugby ho an'ny zazavavy lalaovin'olona fito ity ny 3FB. Laharana faharoa kosa zareo avetsy Besarety. Laharana fahatelo tamin'ity faninanana ity ny cheminot ary laharana fahaefatra ny ekipan'ny président na ny ekipan'ny Floy izany ary laharana fahadimy ny FTFA any amin'ny laharana fahaenina kosa nisy ny ekipan'ny terrain en mêlée. Azo lazaina fa tratra ny tanjona ho an'ny zareo ao amin'ny terrain mêlée izay mpikarakara ny hetsika nandritra ity faninanana ity satria tafiditra ao anatin'ny asan'izy ireo ny fanapahariana sy fampiroboroboana ny taranja baolina lavalava indrindra fa eo amin'ny sokajy zazavavy. Nandray anjara tamin'ity lalao baolina fito ity ihany koa ny sokajy zazalahy izay ekipa malagasy enina no nandray anjara sy ekipa vazaha tokana ny terrain mêlée zany na ekipa tokana koa tamin'ity ka nahazo ny larana voalohany ny mada voalohany nanao famaranana tamin'ny mada fahaefatra tany amin'ny larana fahatelo kosa no nisy andry zareo terrain mêlée tamin'ity faninanana ity. Azo lazaina fa fombiazana araka izany no azo ny malagasy tamin'ity lalao ity tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanantena ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny sokajy zazavavy zany izay hiatrika ny fanitsanana amin'ny lalao olimpika izay atao any Rio de Janeiro izao lalao izao.